tiana trany jery hajaina no entina iarabanantsika itsidihana nitokatantsika amin'izao fotoana izao ahafahana indray miatrika amin'izao fandaharana manokana eto amin'ity fahitalavitra TNTV ity ny longonareo Toussaint Mario andrenandrasana no manotra ny fandaharana ary manambahiny manakadatsika vahiny lehibe indrindra ho anay mpanao gazety anisany atao hoe niandrareziny fanaovan-gazety izany vahintsika androany dia ny Jukobe Ray aman-dreny ministre teo aloha Andry Anjato Vonson. Miarabanao monsieur le ministre. Miaraba tompoko. Ya. Araka izany ary adihevitra tsy dia hoe adihevitra moa zany fa famakafakana politika landalina koa indrindra mikasika ny raha-pirenena. Tsy tiana ho tompotrano mihono itsika mpanaraka ny fandaharana ary izay no nanasana manokana an'izao Ray aman-dreny angamba tsy zovina amintsika tsony toerana nandalofany rehetrarehetra efa betsaka pahalala efa ny ministry ny fifandraisana izy tamin'ny fotoana ambony ko dia raha-pirenena tena raha-pirenena indesana ka dia fanontaniana petraka voalohany androkoto ministra nahazo filoha vaovao tsika zao tsy tao anatin'ny fifidianana fa tao anatiny fifandikasam-pahefana no ny hetsy bahoaka ka nanomboka tamin'ny 5 ambin'ny 20 ny volana oktobra teo mety le zao lalana lalovan'ny firenena zao. Manantsany arahaba ary misaotratsika rehetra manoloana ny vata fahitalavitra amin'izao takariva izao. Ny fiainan'ny firenena moa tsy dia tena azo isafidianana hoe tsy maintsy zao no lalana le indraindray ny lalana tiana le hatramin'izay tsy izay foana no lala-tantara fa zao ny zava-misy dia tsy maintsy atrehana ary zay fiatrehana ny zava-misy eto Madagasikara izay dia marina tokoa ny teninao teo hoe tsy azo atao tompotrano mihono ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy ilazana ny zava-misy ary sarotra no manao saka mifanafika io amina toedra raha-pirenena zany fa tsy maintsy ambara mazava ny pitsopitsony rehetra izay iainan'ity firenena ity. Krizy fahafito ny ainan'ny Madagasikara tao anatin'ny maha-repoblika azy izao iainantsika izao ary everiko fa ao anatin'izay krizy fito metaona ny lalovan'ny Madagasikara izay dia tokony ahafahantsika manao tsaoka-hevitra ahafahana mandrindra ny fiainan'ny firenena ho any amin'ny tsaratsara kokoa fa mirina moa zany hatramin'izay satria ny hevitra ny Madagasikara ho atao paradisa ny olona rehetra mitondra ary tsy misy zariny te hoe anao ratsy an'ity Madagasikara ity fa noho ny hevitra tsy azotra ny olombelona dia izay no mahatonga amin'io dikan'ileo hevitra tsy azotra ny olombelona io dia tsy dia tena mamakafaka loatra amin'izany ny mpanao politika satria indrindra fa ny mpanao politika mpitondra ny hevitra tsy azotra ny olombelona mantsy dia tsy maintsy angatahana amin'ny-Janahary ary rehefa miteny zay amin'ny fomba famakafakana politika eto Madagasikara dia mazany zay miteny hoe kabarin-Janahary zay kabarin-Janahary dia ekena inona ny tokony ho fandehany eto an'ity Madagasikara ity. Io zany ny zava-misy dia mila atrehana zany io. Tsy mahazo manao fitavozavozana sika maneho fitavozavozana fa tsy maintsy miditra ampahingana ao anatin'ny fisorohana izay deriva na ny fivarimbarinana rehetra mety hitranga ny voalohany amin'izany dia ny deriva verbal satria ny mpitondra rehetra teto Madagasikara dia tsy tafitohany vato be fa vato kely hatrany natafitohana mpitondra teto Madagasikara tsakitsaky 100,000 imiodono mandanjereko impito-polo sy ny etsetretsetre robot ny pipi zany rehetrarehetra zany moa zany mangony fotsiny dia averina amin'ny laoniny zany ny tsy rehetrarehetra amintsika miteny zao hoe sarotra mitondra n'ity Madagasikara ity satria masina ny tanindrazana rehefa mitondra fanjakana ianao dia adininao zany teny zany rehefa tena mandeha ny fandehana raha maro samihafa eto Madagasikara adino azy zany mahamenatra no miteny an'izany satria tohatra ny tsy masina loatra rehefa napaka-hevitra zay resina dia teny zao ety am-piandohany zao
dia isorana daholodaolo ny olona tsy misorona miteny ny mpitondra fanjakana amin'izao hoe tandremo lahy, tandremo hitsy, tandremo zao sy ny etsetratsetra satria tsy fidin'ny vahoaka malagasy ny mandeha mirohatra midina eny an-dalambe fa no ny tolambe tsy mitapaka mavesatra loatra ary tsy zakan'ny aina intsony dia tsy maintsy mitrotra ny olona amin'izay lafiny rehetrarehetra zay dia anjaran'ny mpitondra fanjakana zany ny mampitondra fanjakana mijery ny lalana rehetra ahafahana mamily ilay mpitondra fanjakana indrindra fa izany fahefany zany dia sarotra ny mahazo azy, sarotra ny makabariny zanahary zany manaraka an'Andriamanitra io ny tena farany sarotra indrindra, tsotra indrindra fa sarotra indrindra amintsika zanak'olombelona samy zanak'olombelona dia ny dikany zany adidinay amin'ny zokobe Andrianjato zany mba mamerin-dohany ny zavatra tokony natao rehetra eto Madagasikara hoe tandremo lahy ny zavatra mitranga fa tsy lany andro eo amin'ny prise de pouvoir zany hoe ny fakanan'ilay fahefana mory iny mety ho tsotra iny fa ny exercice de pouvoir ny fanatanterahana n'le fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena io ny tena zava-dehibe io ary tokony hirosona maika dia maika hoe ahoana ny fomba ahafahana manao an'izany dia everika fa olon-dehibe reo everika fa maro ny olona rehetra manodidina azy eo ary ireo olona ireo no tokony manao totsofina amin'ilay mpitondra fanjakana hoe zao ny zavatra tokony misy zay moa hanao andraikitra ihany zay eto raha ohatra ka manana n'izany fotoana zany sika ahafahana manao azy fa adidin'ny olona rehetra tsara sitrapo zany ary ny adidy tsy an'olon-dratsy. Tena fotoanantsika tokoa zao zokobe Andrianjato Tovinson ahafahana mijery ary mitondra ny anjara ndraiky sy ny asa fanaovan-gazety fa raha ohatra ka hijery todika kely aminao mampandalina tantara pirenena nilazanao teo hoe impito ny krizy nandalovan'ny firenena zao ngamba efa betsabetsaka krizy nandalovana raha zahay manokana dia nanomboka tany amin'ny 1.50 zahay no nanomboka niatrika satria mbola taonora vao eritrerony tamin'izany niatrika n'ilay krizy ny fanesa 1.50 2.20 7.20 8.20 dia ity 5.20 ity 4.7 tokoa nisy koa ya ka eo indrindra tiako andao aminao hoe nanahoana ny fijerinao raha ny fiditran'ny tantara ny tamin'ity taona 5.20 ity satria raha hatramin'izay indraindray mety misy ray volana mety misy 3 volana fa ny tamin'ity ahoana ny fijerinao azy ka efa mivoatra moa zany ny toedrara tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy nisy ny téléphone portable raha ny talohan'ny 1.7 zany 2.7 ndrasantsika aty aoriana efa misy le téléphone mofotopaina be iny tamin'ny 1.7 dia amin'izao fotoana zao zany efa teknôlôjia vaovao be mihitsy zany no ifampiresahana dia fantatritsika fa Antananarivo ny tratra farany tamin'ilay tolona isan'andro Antananarivo manomboka fa tamin'ity zany efa vita ny manodidina ny Madagasikara zay vao tapa-kevitra Antananarivo nandray ny andraikitra feno sy tanteraka niaraka tamin'ny ankolafo hoe notrony ny miaramila mihitsy aza tamin'izany fotoana zany tamin'ity fotoana ity moa zany no tiako resahana ka misy antony zany ny antony voalohany amin'izany dia ny zava-misy eran'izao tontolo zao miova zava-misy eran'izao tontolo zao tadidio fa tsy Madagasikara no mbola manahirana ny olona dia mbola Ukraine manahirana ny olona ny zava-misy any Gaza manahirana ny olona ny resaka famatsiana pétrole sy ny gaz iraisam-pirenena manahirana ny olona ny crise financière sy ny etsetratsetra fa i Madagasikara zany no mahatonga azy ho hafa kely amin'izao zava-misy zao satria hatramin'izay dia avy hatrany dia voasazy Madagasikara 1.7 voasazy Madagasikara ny 4.7 voasazy Madagasikara voasazy hatrany zany Madagasikara teo amin'ny fomba fiatrehana zany krizy zany zao tsika zany dia karazany hoe voasazy tsy voasazy
Ary isika indray aza no sanganena eo amin'ny fomba hiatrehana ny fiainan'ny firenena satria ny tena tantara mila fantarina eto Madagasikara ntsika miteny zao dia ny telefôny nataon'Andriamanitra Matoa Sarkozy izay andeha hiatrika ny figadrany niantso an'Andriamanitra Andry Rajoelina dia avy eo niantso an'Andriamanitra Macron inona ny tena zava-nisy teo amin'io vanim-potoana io eo zany ny mila fantarina dia samy mandeha moa ny angom-baovao amin'izany rehetrarehetra zany tantara mbola iainana io dia verika fa ny mpikaroka rehetrarehetra ny mpanao gazety d'investigation dia miditra ao anatin'ny fandalinana hoe inona marina ny tena zavatra nitranga tao satria izay ny tokony hamahana n'ity olana ity. Rehefa mbola tsy mitranga zany dia verika io fa manomboka hita ny zava-misy hoe tonga avokoa ny chancellerie rehetra nandritra n'ilay fianianana Andriamatoa président Randrianadriana Mikael ary tsy fahita firy zany teto Madagasikara rehefa diniantsika izy zany hoe le positionnement géostratégique an'i Madagasikara zany aty amin'ny ranomasimbe indiana dia manomboka tena fantatry ny olona fa tena tsy maintsy apetraka amin'ny maizy azy Madagasikara. Ary ny antony dia avotsitra amin'ny frantsay tany amin'ny Sahel ny akabeazan'ny afrikana miteny frantsay ohatran'ny niodina anisan'izany voalohany tamin'ireny i Rwanda. Ny amerikana ty amin'ny ranomasimbe indiana dia fantatritsika fa tsy tena miditra loatra en premier plan zany hoe loha laharana amin'ny fiarovana ny positionnement géostratégique an'i Madagasikara par rapport amin'ny océan Indien zany fa amin'ny frantsay no avelan'olo loha laharana amin'izay lafiny izay. Dikan'izany mila manadiady mafy zany tsika amin'izay rehetrarehetra zay. Inona ny antony'ilay Union africaine nandatsaka an'le hoe miato Madagasikara sy ny etsetretsetra satria le Djiboutianina dia zanakambilo ny frantsay. Djibouti misy base française eo ary anisan'ny nanosika be an'io zany ny frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron tamin'ny fifidianana nandreseny an'ilay candidat tsika teto Madagasikara sy ilay candidat keniana. Misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany hoe nanao be fiavy zany ny frantsay nanao raha matahora hoe tandremo fa tonga nareo dia sazinay nefa hadin'ny frantsay fa ny principe de subsidiarité eo amin'ny fomba fiatrehana ny raha régionaly ohatran'io dia tsy maintsy mipetraka zany. Ary farafaratsiny zany ny COI na ny sadeka zany tsy maintsy mandray fepetra amin'ilay principe de subsidiarité zany hoe zay fanapa-kevitra raisina sadeka na ny COI ny tokony hitantana ny famahana ny crise eto Madagasikara. COI moa tsy mety ho an'ny frantsay satria la réunion ao dia dikany zany sady juge et partie dia manjary lasa sahirana zany izy hoe le hégémonie coloniale le mbola tady ho avy eto Madagasikara io dia miaotra izy dia ny Union africaine ny azo nampiasaina dia nampiasaina fa saingy zao efa io la Union africaine amintsika miteny zao tonga ihany koa mandrangaranga ny lohan'olona eo hoe inona ny tokony atao olona tena mahay momba ny famotranana amin'ny fihavanana spécialiste amina groupe de contact famahana crise sy ny etsetretsetra io olona alefa ny Union africaine eto Madagasikara io dikan'izany rehetrarehetra zany dia hoe Madagasikara zany tsy ritin'ny olona amin'izao tsika miteny na dia ao anaty crise ary tsika tsy ritin'ny olona dia dikan'izay tokony manana an'izay fiambona politika izay zany ambition politique eo amin'ny ahafahana mitantana amin'ny Madagasikara arak'izay fitsiritan'ny olona zay tsika. Mba mifeverako azy angamba tsy zany ny zava-misy amintsika miteny zao tsy zany isisikytsika andeha ho any amin'ny banque mondiale raha ndrenjato zany akidaladala ity ny resahana dia zao satroka aza maratra aleko sanctionné mba hahafahana mametraka tsara amin'ny fiainan'ny firenena hoe ao anatin'izay tetezamita roa taona zay zay moa ny fepetranapetraka efa misy ny onction constitutionnelle nataon'ny ACCT dia efa tokony lamina zany tsika ary everiko fa azo atao zany eto Madagasikara dia mila mainjery tsara ny zava-misy ara-toekarena eto Madagasikara. Ny zava-misy ara-toekarena eto Madagasikara nge zara fa mahavita manara-maso ny vola eto Madagasikara tsika nge difotry ny atao hoe financement parallèle eto Madagasikara. Io financement parallèle io mantsy dia zao no izy nataon'ny olona laboratoire ty Madagasikara ty tany amin'ny 1 sy 7 sy 9 sy 10.
zay na tonga ny empêchement ny professeur Zafy Albert ary ny empêchement ny professeur Zafy Albert dia nanjary lasa lamondy eran'izao tontolo zao satria ny président béninois Mathieu Kérékou dia tratran'izay empêchement zay ihany koa zany tout de suite après dia tratra koa zany ny président ny Argentine dia be dia be eran'izao tontolo zao zany tratran'izay empêchement zay zany hoe laboratoire tsika ny antony naempêché an'Andriamatoa professeur Zafy Albert dia le hoe nanao an'ilay financement parallèle iverenako mantsy zay le financement parallèle zany no azo lazaina hoe tena fosotra nampamaimbo ny aty tamin'izany fotoana zany dia natao daholo no fanaratsiana amin'ny professeur Zafy Albert hoe io tena madaraidy io ano zao financement parallèle vola amin'ny banque centrale kaboraraka etsetretsetra dia taddio fa ny atao hoe financement parallèle zay le ataoko hoe laboratoire Madagasikara navadiky ny banque mondiale hoe financement hors institution dia avy eo lasa hoe investissement direct étranger IDE zany ange zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao io zany hoe tsika zany manome lesona ho an'izao tontolo zao fa saingy zao iforetan'ilay zava-misy eran'izao tontolo zao tsika rehefa avy eo dia sanganena satria isika samitsika tsy matoko tena itsika mifanaratsy toerana ohatran'ny ombiatsika eto zany tsika eo amin'ny fomba hiatrehana ny raha maro samihafa dia ohatran'ny resy tondromaso eto zany tsika dia mangina fotsiny eto hoe ahoana fa tsy amiko sapiko aza maratra tsisy ilana amin'ny banque mondiale reny zato aty ivelan'ny fanjakana no miresaka za tsy ao anatin'io fanjakana io za tsy tompona ndraikitra ininina dia ndreny zato sasa zany no miteny hoe satroka aza maratra tena misy vola eto Madagasikara tsy mila mitady vola naiza naizy tsika eto Madagasikara eto fa misy vola eto 23 milliards de dollars ny PIB tsika ny traçabilité vita amin'ny fanjakana malagasy 3 milliards de dollars ka maninona tsy mampitombo ny traçabilité tsika dia tokony ho vidy zay lafondrehetrehtra zay dia raha za tsy hiteny hoe anao tarsi tsika hoe ikatotrano ato dia etsetretsetra alao avy ny olona alao ifanerasera alao andeha ny ady hevitra alao tsika tena ampisehoan'ny mahatsikatsika mahatsangino ary hoe eny ary fa andray tanana amin'ny fiainan'ny firenena zay tia ny lalana atao dia lalana telo ihany ny fiheverako azy ny tsy maintsy hitondrana amin'ny fiainan'ny firenena dia tsotra ny fanomezana valiny farak'izay aingana no farafahakeliny amin'ny fitakim-bahoaka zay ny tsy maintsy atao inon'io dia anjaran'ny fanjakana no midesele an'izany mandeha mitsilo an'izany hoe ty lay tsy maintsy atao tsy maintsy motivena farak'izay aingana ny desideratahan'ny vahoaka ny kiomby nanerana amin'ny Madagasikara raha tsy vita zay dia tsy misy ny remise en confiance ny atao hoe fanaovana politika eto Madagasikara dia sarotra no mametraka ny base juridique économique financière amin'ny fomba hiatrehana ny fandovandrafitra eto Madagasikara dia tsy mila tamatamy tsy mila mitamatama zany hoe mbola no audit zay ny tomobily mpanjakany ny etsetretsetra misy responsable ny logistique misy régisseur général isaky ny ministère misy etsetretsetra anjaran'ny régisseur général zany fa tsy anjaran'ny nga prime ministre tsy anjaran'ny nga ministre tsy anjaran'ny izanisa fa tena asa fonction régalienne normal ny atao hoe mpiasam-panjakana ambony zany resaka resahana atao any anaty conseil des ministres conseil de gouvernement zany dia manahirana le izy ny dikan'izany mantsy ny patinina zany le prise de pouvoir tsy mbola afaka miexercer an'le pouvoir angamba tsy misy vola ao angamba sy netsetretsetra angamba tsisy tobile lesana fitondra fanjakana ianao pouvoir tonga eo am-pelatananao pouvoir efa tena effectif eny am-pelatanana dia tsy ho ay zany ve no miexercer an'le pouvoir amin'izay lafon'izay dia ireo crise be dia be fito no natrehana teo dia mila
mampiseho mamoaka n'le laboratoire fotsiny zany de be deaibe ny olona nandalina an'zany nanao recherche momba an'zany avoaka fotsiny zany rehetrrehetra de milamina ny tany sy ny firenena. Niniako tsy nitapahana mihitsy ianao Andriamato Ministra mikasika fanazavana teo na dia somary tiako zany hoe hiverenantsika manko de resaka géopolitika sy ny resaka hoe teneninao teo hoe manambola Madagasikara afaka mandeha fanapahan-kevitra fa ny fanontaniako napetako tamin'ny ministra teo hoe nisy an'ireny crise rehetrarehetra reny nanao ny votrany crise efa nisy valiny fanazavanao fa raha averiko somary mihoatra indray mandeha faraparany alohan'ny alako tanteraka amin'ilay nisian'le tolona vokatry n'ilay tolona natao rehetrarehetra hatramin'izay nanomboka tamin'ny 2024 ngamba nareo zao efa be dia be nitety faritany mihitsy nanao an'ilay miara-manonja niezaka nanentana foana tao anatiny isan'andro anatiny 5 andro anatiny herinandro nanentana foana ny tsy fitezana tsy fahaiza mitantany ny fitondrana teo aloha iny de tonga tamin'ny tsotsoro-mambany sarana ngambany satria araka teneninao teo hoe ny tany amin'ny faritany efa nanetsiketsika ny azy nandritra ny taona maro fa Tananarivo no traparany niatrika n'ilay izy farany ary tsy maintsy izay koa moa satria eto Tananarivo foana nge no miainga ny zavatra rehetra ny fanovana rehetrarehetra satria ny lapam-panjakana eto Tananarivo fa raha nisy lapam-panjakana tany Tuiliara mety efa naongana tany Tuiliara le mpitondra raha nisy lapam-panjakana tany Tamatavy mety efa niongana tany Tamatavy izy fa tsy maintsy eto Tananarivo foana zany le izy ka tiako iverenano menao sopisobony kely fotsiny aho hoe vokatry ny rehetra satria manko zao ny olana am'izao Andriamato Ministra samy milaza ao mpitolona daholo ary ianao teo efa nanamarika hoe tokony omena io valy ny fitakimbahoaka io moa ve ilay vahoaka nitaky tamin'ny 5 oktobra 5 soarivo ka nitaky jiro sy rano ny fitakimbahoaka de tokony valiana sa ilay fitakimbahoaka amin'ny fanaovana tantely efa-drakotra ny harenan'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 2024 mandra-pahatokany ity ilay fitakimbahoaka ny tsikera ianareo ngamba ny tsikera nireny tamin'ny fomba ny tantanana ny Covid tamin'ny fotoanandro nisy vola be tsy toko tsy forohana nomeny banque mondiale atsika nefa de nahodikodyna ngamba hitatsika fa mbola misy olo-bavambahoaka ilay tompony andraikitra tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao ilay fitakimbahoaka nitaky an'ireo fanaovana pimamba an'ilay tany ny gasy lasany vahiny ireo ve le fitakimbahoaka omenanao monsieur le ministre ny fitenenana ny tsy misy olona tonga de lehibe fa teraka zaza tanora matoy vokiandro modoraza zay zany fandeha ka matoy zany tonga ny tolona de fa teraka taloha tany zay zany izy vo lehibe amitsika miteny zao misy fomba fitenenana malagasy mantsy amin'ilay raha ary zay no mahasarotra mitondra n'ity Madagasikara ity zany satria be deaibe ny olona mahafantatra tsy mitsanga tsy ampandraisiny izy be deaibe ny olona endro mody voky eto Madagasikara ary be deaibe ny olona tsy miady aman-kanina ary zany zavatra psychologiquement, sociologiquement, anthropologiquement vérifiable satria lalana le président de république nge raha Andriamato Rajoelina zany mesako mengaina Ambatobe mandrapatonga any Avoloa misy baka ordure be deaibe nge ny olona mitsindroka iny matory eo mihitsy miambona mihitsy milaza ho tompony reny ordure reny fa tsy misy vahaolana raisiny za tsy mamely fotsiny eny Andriamato Rajoelina am'izany lafiny zany satria zay le atao hoe malagasy tsy miady aman-kanina tsy sarotra ho an'ny malagasy ny teny hoe tena nona satria ny fomba mampanao teto Madagasikara karibo manasa sakafo na olona tsy fantany arenao ka mandeha eny an-dalana eny mbola kely atam'izany andehanao vakansy any Tomasina de mandalo amin'ny Vatomandry iny de mijanona amoron-dalana ny tomobile mitondra anay de miteny ny olona mihinan-kanina zareo eo ampiasana karibo zay tsy fantany tsisy zany no atao hoe malgasitude ary nampiavaka ny Madagasikara mihitsy zany satria zay le Rabe Arivelo zay le Rabe Arivelo Jean Joseph Rabe Arivelo zany la malgasitude
nraisin'ny Léopold Sédar Senghor moa zany hoe la négritude ary tadidio fa no fandalinana an'izany indrindra fa ho an'ny olona tena mitondra fanjakana zany eto Madagasikara raha varivariny lavitra ka tsy mahatsapa an'izany zavatra rehetrarehetra zany a dia manao tao foana zany eto amin'ity Madagasikara ity. Dia anjaranay vokiandro moa zany no mampatsiahy amin'reto zanak'ireto nahazo fahefana hoe tandremolahy fa sao varivariny lavitra tsika tsy mahita ny ambanimaso a eo amin'ny fomba fatao amin'itony zavatra itony satria ny endro mody voky a fa ny adalany manesika ihany. Sarotra ho an'ny malagasy ny tomy tena hoe zay nge le zaza teraka tary aloha e, zay nge no misonitra ho lasa vokiandro amin'izao fotoana izao e. Sarotra ho an'ny olona no miteny amin'izany satria mitsangatsapandraisina ny anaran'izany eo amin'ny fandehana raha maro samihafa dia mangina ny olona fa saingin'ny fahanginana tsy midika hoe faharesena. Misy manao tsomby aloha mihitsy zao no izy ny olona acteur farany hita tamin'ny fanaovana ny tolona angamba dia hoe izy Telomenada, i Baba, dia i Lily, dia i Clémence. Ary teo vao tena nafantatra nijery ny débat nataony izy Telomenada reo zany nahita fa tena le tovolahy Baba zany tena feno fahendrena, feno fandiniana. Tsy napoiziko mihitsy hoe ao anatin'ilay ady varotra tena manao be ambosika hoe zay teo zao, zay teo zao, tsy adino, tsy misy adino, zay telo dahatsiny etsetratsetra. Izy nanaja tena tao anatin'le raharaha rehetraretra hoe zao le fandehan'iny zany. Ary amin'ny fomba mihaja mihitsy ny fomba nanaovany azy, tsy mifrustre an'izaniza ny hevin-javatra tahaka izany. Fa nefa ny olona ohatran'ireny zany mazana eto Madagasikara dia anaovana vatona tsindriazana. Zay zany le izy hoe tsy misy lehibe ohatry ny vatolampy fa rehefa tsy miteny dia angerezany vorona. Zany le antipodiny zany zavatra resahako rehetrarehetra zany dia zay le fandoto ray tandroka ny fandio ray siny tsy maleo amin'ny fandoto ray tandroka ka mila tena mailo be mihitsy mitondra an'ity Madagasikara ity. Ary rehefa manomboka manohitra amin'ny mpanohitra ny mpitondra fanjakana prévisible daholo mantsy zany tamin'ny vanim-potoana sasany rehefa manao manazavo zay 5 taona raha ny olona tena very fananana sy niatra manaina tamin'ny fomba fanaovana ny tolona nanitsinana zatsy ny tena hoe anonganana an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa nanitsina ny mode de gouvernance Andriamatoa Andry Rajoelina dia mba anisany manteta nalana baraka eraky ny gazety sy ny etsetretsetra fa zay no adidy amin'ny fiainan'ny firenena zany amin'ny fomba hafahana ary tsy tonga amin'izao le tolona raha ohatra ka navela fotsiny tamin'izao zany reny zavatra rehetrarehetra ireny. Dia anjarantsika zany no mametraka amin'ny laony ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny hoe inona raha ny tokony atao eto Madagasikara. Tonga very Gasikara dia hiteny hoe ministra hoe andao hovana reny lalàna ny fanaovan-gazety. Naovana azafady ry zandrilahy ny rarahany atao hoe teteza mitange affaire courante ho fatoranao amin'ny lalàna inona raha zany le Madagasikara sy ny asa fanaovan-gazety. Zay aza atao anatina fanjakana ara-dalàna nanao ny code de la communication médiatisée mbola novan'ny sasany zany rehefa tonga teo izy maika aty anaty teteza mity dikan'izany zany désœuvré le fanjakana tsy hitan'izay mbola atao midikan'izany dia mikarokaroka zavatra hafahana tena misongadina aloha hoe ahoana ny fomba atao. Dia ny premier ministre ve hoe mba hahafahany manadio ny vatany dia hiteny izy hoe tena nifoanako ny nationalité an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Monsieur le premier ministre, ndikan'izany ange simple constat. Tsy tsika ange ny manao an'izany constat zany fa ny constat tokony atao dia ny frantsay no manao ny constat. Ny lalàna frantsay dia mazava hoe rehefa mahazo naturalisation ny olona iray ho frantsay dia mihitsana ho azy automatika ny nationalité ny anankiray teo. Ndikan'izany zany tsy gasy tsony ny latsaka ho président ny république iny. Ary ny ACC dia nandray gant mihitsy
akinina amin'ny gouvernement mikasika ny rehefa nandray ny candidature n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany akinina amin'ny gouvernement mifandraisana ny fanapahan-kevitra mikasika ny atao hoe certificat de nationalité an'Andriamatoa Rajoelina raha tonga eo zany dia raisinay ho valida ary zany no fialan-jiosy daholo eo anatin'ilay raharangasy ya ka izay indrindra manko efa hiditra amin'izay tsika anatin'ny tena votoatin'ilay fizotrina raharam-pirenena misy amin'izao fotoana zao ono Andriamatoa ministre efa nitondra fanjakana anao satria efa niatrika conseil des ministres conseil du gouvernement araky ny fijerinao sy ny fahalalanao raha satria raha araky ny vaovao henontsika tamin'ny faraparany tao anatin'ilay tolona tao rinany 25 fahadimy-amby-roapolo ny volana oktobra reny dia hoe nisy vola niraofina tao amin'ny banque centrale tao amin'ny banque foiben'ny Madagasikara misy vola ve eny amiko tabola mpanjakana amin'izao fotoana zao ka ahafahana hiatrika hampandehana raharam-pirenena na ny karama angamba efa ntsika angamba ny efa misy suskevitra any hoe natenen'ny ministry ny fitantanam-bola fa hiezaka hampiakatra efatra amby 10 isanjato ny karama mampiasa mpanjakana amin'ny volana janoary mety ho tratra ve zany rehetrarehetra zany araky ny teneninao teo hoe raha ianao manokana eny fa nazaho koa aloha satria zaho olona idolako mihitsy anao monsieur le ministre na zaho miresaka eto rehe mbola everiko hoe miheno anao amin'ny radio fanatrika tsika mirahala mianaka fa ny tiako atongavana zany dia hoe raha ohatra tokotrany ka tena hoe handray an'le teneninao teo hoe aloha ajanona kely reto mpamatsy vola mahazatra reto fa tena hoe ny harenan'ny malagasy ny vola ny harena mihitsy zany no asaitsika tsy haiko hoe tandrahana sy kiraikiraina leo izy mantsy aloha avahako tsara ny resaka zany mila manana an'le traikefa afahana manatanteraka an'izany raisiko ny traikefa ny ainako zany ohatra eto dia manome hommage ny directeur général ny budget finance ny recette tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Ranaivosolofo Henri rehefa conseil technique ny ministre tamin'izany fotoana zany ministre ny finance dia niteny zany ohatrany hoe nanany ihany zay mihitsy ny fandraisako azy 9-8-7 milliards de francs ny budget ny président Ratsiraka farany za maninona moa raha atao hoe 1 2 3 4 escalier zany ny any anaty loha koa ny sivy etsetratsetra dia ay niraisiny hoe zay no baikon'Andriamatoa ministra zany zay mba finiavany tamin'izany mbola tsisy ordinateur be ny nanaovana ny budget sy ny etsetratsetra fa mbola tena mikapoko amin'izao ny mpiasa amin'ny ministère ny finance zay ambarako eto zany fa ny mpiasa-mpanjakana amin'ny ankapobeny indrindra mipiasa amin'ny ministère ny finance mahay aloha zany hatrany amin'ny hôpitaly rehetra ny mahay saingy zao zany lay raharangasiny no mahatonga an'io fiainan'ny firenena hafahafa be io satria samy mila ny sitrany ay daholo ny olona rehetrarehetra tonga ny afaka ampiatson'iny dia tonga izy ny araka ty zany le budget fa andaontsika sy anao ny présenté teo amin'ny raha ministre voatery nanaovana décentralisation budgétaire niaraka tamin'izany moa mpanao gazetiny radio nationale tamin'izany dia nanao an'le émission fivoy dia décentralisena eran'ny Madagasikara zany ny émission fivoy tamin'izany fotoana zany miaraka amin'ny ministère ny finance et budget nanazavanany zao misy inona ny résultat nizarana 4 ny député satria tafakatra 1 2 3 4 milliards de francs ny budget dia isika nosy nenika ampitoerana io isika varivariny lavitra hoe volan'ny Bretton-Woods volan'ny Exim Bank volan'ny Jika japonais volan'ny Jika mantsy ange volan'ny Banque africaine pour le développement satria ny actionnaire majoritaire ao amin'ny Banque africaine pour le développement dia ny Jika japonais zany ny Jika japonais nefa zany tsy mametraka cadrage global izy fa ny FMI mametraka ny cadrage global dia rehefa miteny ny FMI hoe mety io programme Madagasikara io dia mety zany ho an'ny Jika dia tonga izy manao financement ka rehefa miaohatra ny FMI dia io mahatonga antsika fesona io hoe ho ralenti dolodolo ny zavatra rehetra satria
voafetran'izay zany ny japonais eo amin'le fomba teny sisa moa zany karazany hoe parade diplomatika fotsiny sisa no ataony manolonolotra camion-benina manolonolotra etsetraetsetra zany fomba fataon'ny diplomatie japonais zany na ny diplomatie tandrefana na zay mila sitrany eto Madagasikara eo zany diso mihitsy ny filazana hoe tsy maintsy ahazo vola tsika ary avita manarina ny fiainan'ny ara-toekarenan'ny Madagasikara tsika sy andeha hitondra n'ilay valiny etaetan'ny fitakimbahoaka tsika satria olona napetraky ny Union Européenne no atao Premier Ministre non tsy marina kosa zany conditionnalité be dia be ny zavatra tsy maintsy mitranga eo raha ohatra fotsiny tsika mijery ny structuration de prix an'ny carburant eto Madagasikara ny structuration de prix en carburant eto Madagasikara dia zao hoe taxe sur les produits pétroliers TPP plus 20% TVA de plus droit de douane API. Ny API zany dia hoe accord de partenariat économique intérimaire iarahana amin'ny Union Européenne imposena io satria tsika tsy mividy pétrole any aminy misy article eo amin'ny 1003 eo no imposen'ny Union Européenne tsy maintsy asiana surtaxe ireo article reo zany satria concurrence ny entan'ireo zany amin'ny ankapobeny tsika nge tsy mividy pétrole any amin'ny Union Européenne zany ka tsika makany Norvège sa makany amin'izay firenena européenne manana pétrole tsy makany tsika fitsika nge manao findratsokinao anaty ranomasina io mividy an'io pétrole io dia mbola anaovany karana kifetsifetsika io tsika amin'izany rehetraretra zany hoe ialako siny aminareo karana fa tena faika tsolotany no entinareo eto Madagasikara ny démanteleny hatramin'ny atao hoe raffinerie Tomasina dia na misy olona te hanome raffinerie Bojo amin'ny Madagasikara tahaka amin'ny Malaisia aza dia lavony zareo satria manimba amin'ny finanana zany satria ny pétrole frelaté mora beko dia apetrany zany membre ny gouvernement fa tsy azon'ny gouvernement antanina kory ny différentiel mikasika ny pétrole faran'ny compagnie pétrolière io dia manahirana zany rehetraretra zany dia fa manina moa tsika no imposen'ny Union Européenne satria tsika zany tsy manaraka an'ilay conditionnalité zany ka rehefa miala ao anatin'ilay vahoan'ny conditionnalité tsika zany hoe sous programme satria tsika hiala amin'ilay hoe sarytsika aza maratra alao ary tsika sanctionné dia tokony asorona zany io le taxe droit de douane hoentin'ny imposen'ny Union Européenne io ny valeur ajoutée nge ny TVA inona moa no valeur ajoutée amina produit fini tsy hitako ngezy zany dikan'izany techniquement budgétairement tokony azo atao zany manala n'le TVA négociation zany diplomatique ny ray dia ny ray zany teknika na budget mazava fotsiny zao dia miala reo nge dia tonga dia misesofle ny voaka malagasy dia inona no ilana olona hoe tsy maintsy imposen'ny Union Européenne hitanan'le droit de douane pays zany le ilanan'le olona avy any amin'ny Union Européenne non tsy mety zany raha zany mba zavatra vita tena bravo tena Union Européenne marina fantatra loatra mahay nge Premier Ministre hoe membre de cabinet io tamin'iza directeur de cabinet ny ministère mahay tsisy problème zany tsy hitako izay tena olana amin'izany fa saingy zao ny pasteur Andriamanjato sy Andriamatoa Rakotovora Zakabona zany le ady hevitra débat du siècle zany ny tena débat du siècle zany ka nareo tena tsy mahay nareo mifanjakana na fanoherana sy any fa nareo koa tena manahirana satria nareo nianatra loatra dia kanisy nianatra nankalatrako zany nge le problème eto Madagasikara ny atao hoe savoir eo amin'ny fomba fiatrehana amin'ny fiainan'ny firenena nge dia tokony ho savoir positif tena ahafahanao tena hoe mijihana mihitsy ianao zany hoe
vitanay kosa amin'ny mampandrosan'ity Madagasikara ity noho izao antony zao satria manazava zany inge tsy misy zavatra ohatrany hoe ilanady amin'ny Union Européenne na ilanady amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena na etsetera tsika angahandy sambobola amin'ny natao commercial iny ara zao Andriamatoa Andry Rajoelina sambobola amin'ny natao commercial amin'io téléphérique io zany efa moins de 7% latsaka keliny 7% ny zanabola amin'io zay tsy azon'ny Madagasikara atao satria tsika tsy maintsy tao concessionnel zany tsy maintsy vola samborin'ny Madagasikara 0,05% zany zay no eken'ny FMI fa maninony tsika nindrana niny le 7% latsaka iny 6,8% mahery kely eo angamba le izy raha tsy diso ny dikan'izany manomboka any zay de efa miteny hoe ho sahirana le fanjakana ndrenjany tena salamy zao entseo iny etsetra ho anteda aiza potraka ihany ake farany ary tsy hoe faly sady potraka le mpitondra na Andriamatoa Ratsiraka na Andriamatoa Ravalomanana na Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina na Andriamatoa Andry Rajoelina farany teo mbola nanolo tanana hoe ahoana ia danger tsy miheno izika inona moa ny azonao atao amin'izany rehetrarehetra zany ianao nga magicien ianao nga manana anao bobo de nara zany hoe hitondra basy de le tofirina amin'ny basy le président na ohatr'izany tsy zany nenay nanaovanay pédagogie politika hoe rehefa anao politika tsy maintsy manao pédagogie politika aloha satria ifiteran'ny rambony eo ianao le vahoaka tsy maharaka ny zavatra tokony atao tsy maintsy misy pédagogie politika dia ny pédagogie politika iny no ahafahana manitsy ny lalana rahatra zay mba mitondra fanjakana zay moa tsy manao ka le 14% hoe mety ho tratra raha io zavatra tenendreo raha ohatra zany flerako mamina vina fotsiny zany raha ohatra ka zava-misy ny effet contraire an'io raha ny tena atahorana satria raha vao manonona zany atao hoe fisondrotan-karamo zany dia inflationniste zany ary anahirana indray no amafana zany any amin'ny volana janvier any indrindra fa ao anatin'ny andro fety tsy hoditra akondro ve zany dia tsy fantatro satria izay le atao hoe désœuvré zany hoe tsy hita zay atao dia tsy maintsy mamoriporina aloha eo amin'ny fomba ahafahana tena hoe le existentiel zany hoe ny antom-pisinao anatin'izany fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena zany tsy zany dralahy tsy zany le izy tsy azo atao an'izany hoe satria zay tahitantana dia zay tianay atao eto no atao efa nialana zany tsy azo atao intsony ty fanjakana ty mantsy no manana an'izany zo hoe tena vetivety kely dia tafatsangana fa io fanjakana io no vetivety kely dia tafaongana raha ohatra tsy mitandrina satria raha tsy hoe ampiasa basy ampiasa tanky ampiasa etsetretsetra ahafahana tena mamoritra ndrenga zany tsy fantatro fa zany ny divanay teto zany hoe okzay tsy misy tsony ny famoretana tsy misy sao de le hoe anendrika an'ilay 90 andro fotsiny nahatonga ny ministry ny fitantanam-bola nylazan'io mba ahafahany manamaritena hoe mba nisy zavatra vitany ao anatin'ny fitantana natao anatiny 90 andro le raha ny tena marina zany ianao moa ny angavo be mihitsy am'le hoe andao mba hiteny ianao fa hatrany zany dia nandaha foana satria zany mba te hametraka an'le fahalalam-pomba ara-politika hoe mba misy délai de grâce mandritra ny 60 andro zany dia rehefa tena mandinika misy dérive sur dérive ary ny nanomboana an'ity zany dia ny hoe hoentina hanitsinana Andriamatoa Rajoelina amin'ny fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena kanjo mozy miongana eo amin'ilay fandehan-draraha maro samihafa dia akory atao amin'izay lafin'izay dia mba tsy fanomezantsiny eto zany dia zay no nandraisako le andraiky zany andao ara mba hiteny tokoa fa so ananatsiny eo amin'ny adidy-ombonana eto Madagasikara dia zay no mahatonga amin'ny teny ohatr' zao hoe tandremo fa tsy sarotro zany tsy vitsy zany ahoana no ahafahanao andeha ampitombony
izy mantsy milaza hoe assiette fiscale élargissement assiette fiscale zany hoe ampitomboana zany ny ambaindain'ny fampidira-ketra eto Madagasikara fa rehefa mandinika an'izany rehetrarehetra zany hoe asiana taxe surtaxe any amin'ny tomobile bisikilety etsetera pression fiscale ngeny anaran'izany tsy haiko aloha tsy haiko fa samy nanao n'izay fianarana nataony fa ho anay zany pression fiscale satria ny zatra manao ihany opiretiny io ary mpanao foana na tianao na tsy tianao na tianao na tsy tianao dia misy efa initiative raisin'ny olona tsy mila fanjakana tsy miantro fanjakana ny olona teto Madagasikara namorona taxi bisikilety izy namorona taxi moto izy nanao pneumatique ny bandage izy le sarety zany mba efa natao pneumatique efa miezaka mihitsy zany le voaka malagasy mba tsy ho simba ny lalana etsetera mba manao zay tena saipatany mikaroka fanafodiny any amin'ny tontolo ambanivohitra hoe tonga ny votay satria le chenille légionnaire zany ohatra nisy napiditra teto Madagasikara dia manimba ny fambolena teto Madagasikara zany efa hitan'le tantsaha zao ny fanafodiny zany dia tsy brevetena koa rehefa le tantsaha tsy nefa ny compagnie frantsay ny compagnie vahiny ny garana manafatra ny ivelany ray litre amin'ireny zany tena efa tsy raitra vidina angamba ny vidiny ray litre zany hoe raha ny tany kely mba hananako zany eo amin'ny 50 hectares eo dia anaovana traitement na chenille légionnaire tsy maintsy mbola mandany 25 millions en plus raha mampiasa fanafody vazaha dia efa tonga ny gasy mahavita an'izany tsy misy fanotronana tsy misy inonina zay le tenin'ny Vergès Tatsy la Réunion zany le avocat malaza be présidentny région de l'île de France île de la Réunion tamin'izany fotoana zany les malgaches ne demandent rien ils font leur vie indépendamment de l'État zay le zava-misy eto dia manao ny olona tsy miroso-pety tsy manina ka rehefa tonga le mpatsara tsy mivafa ivoterany ianao dia angana be efa teknôlôjia mandeha ka nga io moramora io olona mifampibitsibitsika any anaty taxi borosy ny eritreretreny atseny io hoe mahafavenana tena mbola tsy nisy ohatranyity atsozao katsaka voane mba voanjobory ko mandeha par téléphone zany zany hoe le libre initiative efa ananany voaka malagasy tsy ananan'le fanjakana akory no manao cadrage farafaratsiny juridique amin'ny libre initiative ataon'ny voaka malagasy tsy misy soutien na taraika ataon'ny fanjakana malagasy amin'izany lafindreitretra zany kaka mijoro zany fanjakana fohy be dia efa firy-taona zay no niteny an'izany hoe asio ministère amin'ny mobilité zay nge no niteny an'io président Ravalomanana io tamin'ny fotoanandro hoe asio mobilité kely président dina na farafaratsiny aiza bisikileta zany nge no vidanany magro an'io bisikileta be io dia misy le brassage les brassages ethniques, les brassages économiques, les brassages na savoir, etc. zany dia tonga dafa takanina zay nge le raharaha dia misy fivoarana ny toekarena misy les sociétés de communication vadika société de consommation dia mientana amin'ny fiainan'ny firenena be dia be ny zavatra azo atao amin'izany fa inona moa ny atao ino ny communication eto Madagasikara io communication moa télécommunication tiako resahana amin'izany dia tantely afa-drakotra fotsiny eo nge volan'ny arteka io volan'ny arteka nge amina millions de dollars centaines de millions de dollars na ny initiative ahafahana tena hoe vide satellite ho an'ny Madagasikara pour sécuriser ny territoire maritime sy ny tanety eto Madagasikara ny mouvement de la population tsy vitatsika koa rengeny manao an'izany lafiny zany inona raha no atao zany ao anatin'le raharaha
sambadidaka fotsiny ny olona mahazo fanjakana za tsy mametsiny fa raha tsy tenenina ohatran'izany zavatra io satria za tsy inona tsinitsinina ao anatin'le raharaha de miteny araka mampanao gazety azy zany de fantapataniko le resaka zany mba ho hitan'ny any akatony ihany le izy hoe ina mivazanainy hoe aizay fisany midindradrajato atao fa raha tezitra amiko nareo zangamy raharaha tsy zay zany le problemako fa ny any problemako de hoe azon'ny olona ve le pédagogie politique atao ary zay pédagogie politique atao zay a sanatria tsy am'izao tsika miteny zao mbola andeha anakarama milisy andeha hiaro fanjakana zafady tena tsy mety tsony zany efa vity zany efa dépassé zany nanahirana no mbola nahitan'ny ry TMS tamin'ny fotoanandro mbola tena ohatrany hoe milisy de zao fe mbola isy hiverina indray zany hoe isy anao milisy indray eto Madagasikara ifampitaotahotra eto tsika veriko fa tsy zany le izy ary tsy tombontsoa amin'ny Madagasikara zany isin'ny guerre civile eto Madagasikara. Ya efa mandroso ny fotoana andeha mato minitra iresaka ny raharaha-pirenena ty ihany tsika ahoana ny fijerinao ny hoaviny hoe fikaonandro-pirenena zay tiana roso atoato tena lalana mahomby ve mba hahafahana mivoaka an'izao krizy andalovantsika am'izao fotoana zao. Ny fikaonandro zany tsy lamody hoe misy krizy de ka misy miandry manko hoe raha misy fikaonandroa de am'izay fotoana zao mba mety andravana nareo androm-panjakana antenimera-pirenena seni ary anisany niteraka olana ary zay olana zay indrindra no tena nahatonga ny krizy tamin'ity 5 amby roapolo jolay ity de ny fifidianana nefa tsika hiatrika fifidianana ny ACC zao mbola nanamafy izy teo fa mbola tazomina ony io seni io hanomana an'le fifidianana ka raha tsy any amin'ny fikaonandroa ve ny problema mantsy ny kabary an-tsehatra kabary akanja tsy ahafahana mitondra fanjakana aloha zany tena tsorona mihitsy zany fa ndraindray mantsy misy mifamitapitaka eto sika eo amin'ny fomba hiatrehana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara fa afa ny kabary an-tsehatra akanja de afa ny fitantanan-draharaha-mpanjakana de tsy lamody ny atao hoe fikaonandro fa tokony misy heviny manokana mihitsy raha tena hanova rafitra zany tsika eto Madagasikara ary tsy torapo zany any anatin'ny fikaonandro man tsy torapo ny tena be dehibe any anatin'le izy feverako azy tena mila mahatsapitsika hoe inona le atao hoe démocratie juste inona no atao hoe dignité républicaine zay ngeny tsy misy eto Madagasikara afahana mahazo dignité républicaine ve ny atao hoe fikaonandro ary azahoana démocratie juste ve ny atao hoe fikaonandro rehefa tsy mety amin'Andriamatoa Rajoelina ohatra ny fikaonandro tamin'ny fotoanandro de tsy nijoro force exécutoire izy de ngebana fotsiny teo le raharaha satria tsy nandeha tany amin'ny lalana tiany nitondrana azy ny atao hoe fikaonandro tsy maintsy tonga de zao de hanao fifidianana tsika satria ka fa tamin'ny valany izy ka raha ny tsaotsao tamin'izany satria ny opinion ihany hoe mandeha any atsimo anao na mandeha any atsinanana ianao mandeha any andrefana ianao mandeha any avaratra de zandrika aloha ny lany eo zany nge efa opinion de zay fotsiny ny azany natenainy hoe de za zany ny lany fa de avelao any zay fikaonandro any fa de saika niongana hatramin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha tamin'izany fotoana zany satria iretsy efa mendy am'le taingitseza zany ary zay le mendy amin'ny taingitseza zay zany tsy mapety am'le raharaha eto Madagasikara maimay fotsiny fa rehefa tonga eo am'le fitaingena-tseza tsy manana zavatra ho atao de manjary lasa manao barofo ohatra am'izao fotoana zao nge tokony tsy lany andro manao audita zany le ministre ny finance ohatra fa tokony efa mba misolo zany ny société misahana ny sécurisation aéroportuaire eto Madagasikara zay olona tena nanao mpimamba teto Madagasikara mbola mitantana azy tao anatin'izay ireo volana latsaka kely zay zany
mbola firy ny volamena mety lasa ayatsy havanana ayatsy havananako izy ny mbola tompon'le sosieteko ahoana no afantaranao am'izany firy ny vola mivoaka ianao miteny am'le vola tao amin'ny banque centrale le etseteraetsetera aya zanyko tsisy le gouverneur amin'ny banque centrale gouverneur tratrana arrestation à la barre tamin'ny vanim-potoana sasany io gouverneur io olona mifaute tany amin'ny banque primaire io lasa patron amin'ny banque primaire ahoana moa no atokisan'izao tontolo zao amin'ny Madagasikara nefa ny atao hoe autorité monétaire eto Madagasikara dia miankina amin'izany olona zany zany inge toniavan'ny olona en compte zany rehefa tena hoe anampy amin'ny Madagasikara izy dia arirarirana eo fotsiny zany le vahoaka malagasy amin'izay rehetrarehetra zay mbola io le gouverneur amin'ny banque centrale amintsika miteny zao za tsy manana molotra malina amin'le rangahy zany tsy manana amin'izany fa zava-misy zany ary raha nitranga teto Madagasikara zany dia anjaratsika no miresaka amin'izany nandritra n'izay ireo volan'izay hoe inona ny action nataon'le rangahy teo jeren'le représentant le solitena banque centrale nanazavany le vola hoe 35 milliards nitateriny roplan'Andriamatora Vatomanga namafisin'Andriamatora Vatomanga zany hoe nisy transfert de fonds netiny TOA ny roplan'ra Vatomanga zany Andriamatora Vatomanga nalefa tany Dego vola banque centrale le izy ka iny vola miankanakana raha vao miankanakana oatra zany aminay mpandinika raha politika dia efa tsy milamina zany ohatra ny ena velona mihitsy le rangahy manazavany izy tsy mitsiky tsy mangofotra molony tsy fantatra tsony zany ny zava-misy eto Madagasikara hoe inona no mety sy tsy mety amintsika miteny zao ayatsy havanana dia manjary lasa ohatran'izay zany ny efandehandraha averika indray mandeha ny vola misy eto Madagasikara fa raha zany zavatra resahako zany hoe ny sécurisation ny aéroportuaire aéroport sivy sport mitambatra ngeny mbola sahany zany olona zany ny banque centrale zay ny situation de fait zany ny zavatra maro samihafa zay mikirakira vola be eto Madagasikara eto efa eo ampelantanan'le fanjakana mijoro am'izao fotoana zao hoe sa mbola tsy eo zany rehetrarehetra zany manahirana resahako teo ny arteky voafeh ve ny arteky sa tsy voafeh eo anatin'izay fa nga io misy comptabilité publique io le volan'ny arteky eo io amina centaine de millions de dollars mankaiza tokotra ny volan'ny arteky io dia tsy fantatra dia tsy fantatra zany ahaiady olotolo zany zany ingeny tokony anaovanareo fondation renouveau mo filazany zareo azy mahafinaritra tsy ilaina fikaonandova zany zavatra zany tekniky zany tekniky zany fa mifeverako azy ny resaka mise en œuvre ny fandovandrafatra eto Madagasikara tokony atelier permanent farafaratsiny zany misy assemblée constituante farafaratsiny misy laboratoire et observatoire national mikasika ny zava-misy eto Madagasikara dia mila institution zany institutionnalisé zany ka ny hananganana ny assemblée constituante nge tsy maintsy avana lalany dinika le dinika mantsy ange mifeverako azy atsika gasy mbola mandamy vola nge zany mifeverako azy marina fa efa misy miteny hoe ka efa misy vola ao misy anina ny antony dia tsotra ny averika satroka aza maratra aleo ara aloha tena mbola tena maka distance am'ireo le mpamatsy vola iraisam-pirenena ireo dia mijery antatabatra boribory tsika hoe inona tokony atao eto Madagasikara latabatra boribory moa zany sao amin'ny conseil des ministres amin'ny conseil de gouvernement any amin'ny assemblée nationale any amin'ny sénat zay mbola eo am'izao tsika miteny zao any amin'ny région any amin'ny commune any amin'ny fokotany indrindra amin'ny fokotany ange ny assemblée générale ny fokotany ange fototra mola volaniny programme communal constitutionnel zany ary constitutionnel no milaza hoe ny programme miainga any amin'ny fokotany ny tena programme de base rehetra tokony misy
misy fandraisana andraikitra zany zany lafiny zany hoe inona ny tokony atao hoe fokotany io ve ka io subdivision administrative io de io subdivision administrative io hoe tsy azo ovana ho atao CTD zany de zany no tokony adevitra de miainga any amin'ny base zany tsika any amin'ny fokotany ny manao an'izany torapo zany a hoe ahoana ny tena fandehany raha zavatra tsy vita any amin'ny fokotany tsy vita tsony eto Madagasikara na misara-panambadiana rengenao raha vao tsy tena mijoro ny fokotany angamy mety certificat de résidence teraka ianao maty ianao inona tsy maintsy eo zany ny fokotany ny famoriketra tsy maintsy misy fokotany zany tsy maintsy etsetretsetra ko maninona ary no anaovantsika saloboko manoatran'io io fokotany io alao andeha any ny adevitra torapo zany a de mandeha tsara ny raharaha de fomba zavatra mifaingamaingana zany no atao aty ambony aty a de misy laboratoire sy observatoire national ahafahana mandrindra an'le raharaha-pirenena amin'izay fotoana zay de tsy mitaontaona tsy mitonatona tsika eo amin'ny fomba fiatrehanana raha fiainan'ny firenena fa veriko zao no teniko mansy tam'izany hoe io nge mitondra fanjakana rehefa tena samy tapa-kevitra tsika de claquement de doigt ohatra zany de tokony andeha io mbola mitombony zany tsy hitako zay tokony ho problème zay moa tsy manana an'le moyen de la politique de ary raha vao komontomontana koa manao politika zany de tonga de hosenin'ny olona fotsiny eo anao de zay le raha misy eto Madagasikara zany moa tsy mahakivy anay zany eo anatrehan'le fandehany raha maro samihafa de hitatsika eo ny fandehany efa mandeha ny fotoana Andriamato ministra ndray mbava angambany mba tiako mba azo ny hevitra ao ahoana ny tokony atao raha tonga ny fotoana référendum ve sa élection constitutionnelle no atao satria rano fitakina anao ihany efa nanazava teo hoe ny any amin'ny faritany efa nanomboka an'ilay tolona efa nitaky ny zavatra tena hoe manahirana azy satria na ny resaka ataontsika hoe fanafoanana ny reny tamin'ny fotoana tamin'ny 2017 ny fanafoanana ny reny hoe budget provincial sy ny sisa ny décentralisation sy ny maro samihafa aiza ho aiza anao amin'izay amin'ny fotoana kibifony satria fefa mandeha de mandeha ny fotoana atsika fitsapakevy-bahoaka zany amin'ny lalam-panorena fitsapakevy-bahoaka nge ny système de votation en Suisse io tena mety amintsika eto Madagasikara zay ny tenenako an'le fokotany teo ary tokony misy système de votation mandeha foana ao anatin'ny fokotany eo ahafahana tena mialimenter na hoe mamatsy an'ilay observateur national angonina zany reny avy any fokotany reny ahafahana tena iny mantsy tsy de tena mandany vola loatra iny na hanao fifidianana araka ny resahanao tao ny président fokotany sy ny membre ny comité fokotany ange mora satria katsaka tsaramaso voanjobory natao bulletin de vote ianona katsaka ry tsaramaso ry voanjobory ry voanemba de iny fotsiny ny saina rehefa avy eo zany ange ny natao tamin'ny andro Ratsimandrava nety tsara ange fiainan'ny firenena fa maninona am'izao tsika miteny zao tsy maintsy hoe andeha isambobola akatsy tsika andeha anao an'izao tsika tsy maintsy atsangana ny CENI anao an'riritretritsy zay vao tena hoe isy fifidianana vanina ary le fifidianana ataon'ny CENI ary andrainay mbola manahirana tsy mety zany io CENI io rehefa tena ataony raharaha satria sady budgetivore isaky ny tonga ny fiovana tapitra mandary zalahy de mitondra tôbila mody izy de mividy tôbila vaovao indray le manaraka eo de lasa dépensifa zany le système fa ny président Randrendrina Mikael moa de nilaza hoe hiditra makany anatin'ny fitsitsiana zany tsika fitsitsiana mbola tsy mandeha tsara ny adevitra moa zao mbola mitaditady toerana kely daholo samy mbola manamboatramboatra vatana daholo zany ny olona rehetra de mbola tsy mandeha tsara ny adevitra fa ny fitsitsiana nge manomboka aminareo 5 mirahalahy reo ny président république ve anankidimy zany so anankiray ihany satria ny atao hoe exécutif angeto Madagasikara le président de la République le premier ministre les membres du gouvernement zay no atao hoe pouvoir exécutif eto Madagasikara zao nefa zany tsika lasa hoe 5 président de mbola zay ve ny voalazany constitution ao anatin'le raharaha zany constitutionnel tsika sa extra constitutionnel sa adigasy ty sa inona ny tena fandehany de tsy mazava dolodolo zany rehetrehtra zany ary
ny atao hoe andraikitra de misy tamberiny, misy tambony zany. Président république anankiray hatramin'izay teto Madagasikara de nahazo 25 milliards de francs fonds spéciaux na caisse noire na liste civile, zay ny atao hoe anarany. De izy dimy ralava hoe zany samy mahazo 25 milliards de dollars, sa ny anankiray ihany mahazo, sa ahoana ny tena fandehany eo amin'le fiainan'ny firenena, fitsitsiana ve zany sa tsy fitsitsiana. De eo tsika mahita izy fa tsy azo kobokobonina zany hoe io ndrerindren-tsato zany mantsy ny fatao zany tamin'ny vanim-potoana sasany rehefa mivoatra zao ny régime ka tsy mahataty zay de miteny rehefa tapitra ny délai de grâce. Lakotsiny aloha fa tsy nataty an'le délai de grâce satria izy ihany ara moa ny teny hoe tolérance zéro, zany hoe zéro grâce zany ny tena izy. De tokony zany efa afaka tonga de mikororoka zany ianao am'izay lafiny zay. De lakotsiny zany na zany nato zany azy de mila maiky tsika satria ny fahantrana nga miandry anao tsy miandry anao ny fahantrana. Isaorana ray aman-dreny nanaiky ny vahiny teninao farany ary ho an'ny mpijery atsika Andriamatoa Andriandrato Vonison. Mirary zany raha mirary mba tsy taontaona tsy tonatonana ny manana andraikitra eto Madagasikara, fa mba andeha atsaka ny sendavany ny fandraisana andraikitra ary zava-dehibe zany satria ny adiditsy an'olon-dratsy. De zay koa mitondra ny anjaranay arak'izay resaka natotezay raha misy tsy azo azonareo de ny hevitro arina fa zariny zany satria mbola te hanao ny famakafakana ara-politika eto Madagasikara ny tena koa, ary mbola te hanao zany pédagogie politique zany eto Madagasikara. De maro ny olona te hanao an'izany ihany koa de alao andeny mandeha sodra ia tsy ampy ny fotoana niresahana tamin'ny zokobe ray aman-dreny zay teneniko teo hoe andrareziny famakafakana politika, fa dia izay aloha zany no azona roso androany. Angamba raha mbola manam-potoana manaraka mbola saina ihany izy tonga eto amin'ny plateautsika raha misy ny fahafahana manao zany. Namana Tovisan Mario Andrianandrasana nanolotra ny fandarana tao anatin'ity fandarana manokana ty Andriandrato Vonison ny vahiny tamintsika teto, dia mankasitraka antsika rehetra nijery hatramin'ny farany.